Ia, dia faly miarahaba antsika indray amin'ity androandroany ity amin'ny toy ny fandaharantsika iresahana ity maraina ity moa zany dia natokana iresahana manokana mahakasika ny fanabeazana. Ao anatin'ilay hoe dingana fampandrosoana resahantsika anankitelo izay ny voalohany mihoa-pampana amin'ny olona sy ny fahasalamany dia ny faharoa mahakasika ny fanabeazana sy ny tontolon'ny fiariana, ary ny fahatelo tsy dia antsika hariva dia mahakasika ny tontolo iainana sy ny haitondra na ny bonne gouvernance zany. Androany miaraka amintsika eto tsy mihipa Andriamazavarivo, mpandrindra ny ONG Tolotsoa sy mpandrindra ny tetikasa Refesy Mandidy dia eto ankavanako eto ny namana Hery Rasaonina avy amin'ny talepana tanteraka ny ONG Ivorary. Dia tonga dia roso tika. Novelabelariko androany dia eo amin'ilay fifandraisan'ny mahazava-dehibe zany an'ilay hoe io lafiny fanabeazana sy ao anatin'ilay dingam-pampandrosoana izay. Matetika tsika tato ho ato mety efa naheno an'ilay resaka ataon'iza hoe dividende démographique izay. Fa mba hanazavana kely an'izay zavatra izay zany ilay atao hoe iza mihoa-pampana indrindra moa zany amin'ilay hoe antsika manana fitenena izay hoe ny zanaka no harena, zanaka voaloka-harena, izay ngamba nisy izay. Dia ao anatin'ny hoe dividende izay karazany hoe any amin'ny resaky ny orinasa lehibe moa zany no miteny an'izany. Ohatra ka anao mamatsy vola orinasa dia manana izay hoe action izay dia ny action iny avy eo misy karama na tambiny fampiasana anazy ao anatin'ilay orinasa dia iny zany ilay dividende raha ohatra ka mahazo tombony ilay orinasa, ary mety hoe iny koa ilay perte raha ohatra ka tsy mandeha tsara ny tokony ho izy ilay orinasa. Dia ny resaka iny zany no noezahana nentina tamin'ny hoe resaka fitantanana ny olombelona. Dia ilay atao hoe dividende démographique mitranga amin'ny hoe arakaraka ny firafetan'ny mponina ao anatina firenena anankiray. Dia misy io dividende démographique io rehefa misy ny fitombon'ny harika-rena fahobe zany vokatry ny fihenan'ny taham-piterahana ao amin'ilay firenena anankiray ary miova ilay firafitry ny mponina zany hoe ilay olona atao hoe anaty salan-taona ny afaka miasa, zany hoe matetika izy eo ohatra manomboka amin'ny 15 taona ka hatramin'ny 80 taona betsaka noho n'ireo olona tsy miasa zany hoe ny zaza ny ankizy aman-jaza sy n'ireo hoe olon-dehibe efa misotro ronono. Dia zany hoe betsaka kokoa zany no ny olona miasa noho ny olona tsy miasa. Dia zany hoe mamokatra kokoa ny olona. Dia ao anatin'iny zany hoe tokony ahafahana manao miary tsaratsara kokoa zany ny olona, dia satria vitsy ny olona sahana olona miasa anankiray dia mety mitombo koa ilay fari-piainany amin'izay. Dia ao anatin'izay zany misy karazany hoe condition zany tokony hapetraka amin'izy hoe mila manao investissement mandeha araka ny tokony ho izy na amin'ny lafiny toe-karena izay na amin'ny lafiny ara-tsosialy ary koa mila manangana politika matipaika zany eo amin'ny lafiny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fomba fanatsarana ny fitantanana. Dia izay ity famaritana napetraka ity zao dia nalaina tamin'ilay fanisana fahobe farany tatitra n'ilay GPH 3 an'iny tsy tady voavoaka voatsy ela akory izay. Dia mitohy anatin'izay rehefa miresaka ny dividende démographique zany dia misy ilay antsoina zareo hoe fenêtre d'opportunité. Zany hoe misy feim-potoana zany ahafahana mandray fepetra mba ho tanteraky ny dividende démographique iny zany fa tsy hivadika perte. Dia io zany ny fenêtre d'opportunité zany manomboka rehefa manomboka mitombo ny isan'ilay olona ao anatin'ilay salan-taona zany afaka miasa, ary hoe mihena arak'izay kokoa ny taham-piterahan'ny olona, zany hoe
miena ny ohatra hoe raha manana enfant à charge zany taloha raha ohatra ka fianakaviana iray misy enfant misy ray aman-dreny misy mpivady anankiroa dia misy zanaka anankidimy na enina dia mety hoe miena ray aman-dreny roa dia zaza anankiroa dia efa misy manova be da be ny farim-piainan'ny olona ao anatin'ilay tokantrano zay. Ary midy io fenêtre d'opportunité eo rehefa manomboka miena indray ny isan'ny ireo olona miasa ao anatin'ilay firenena. Dia ao anatin'ny fenêtre iny zany tokony atao ireo fampiasam-bola mba hanomanana izay rehetra izay. Dia ireny rehetrarehetra ireny avy eo ilay tenenintsika tamin'ilay dingana teo zany ao amin'ilay fahasalamana zany mila atao izay halavarary ny fahasalaman'ny olona. Mametraka ianao ireo toeram-pitsaboana, manatsara ny resakantsika maly ny resaka nutrition, resakantsika ny resaka assainissement, hoe zaza zany tokony mianatra dia to dia fianarana lavidavitra kokoa izy zany dia ahafahany mahazo asa tsaratsara kokoa hatray dia mba avelona izay mety ho fianakaviana ho foronina. Dia mizara anankitelo moa zany, misy efatra zany atao hoe fanasokajiana ny firenena ao anatin'izay resaka dividende démographique izay. Misy ilay phase atao hoe pré-dividende. Dia ao anatin'io zany ilay ahitana ilay fitombon'ilay olona ao anatin'izay salan-taona ny afaka miasa izay. Dia anatin'io zany ny ahitana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia mbola tsy mandeha aloha ilay fenêtre d'opportunité satria vao manomboka miova kely fotsiny ilay firafitry ny mponina. Eto amintsika izao mbola ny ankizy na izay latsaky ny 12 taona no maro kokoa arina amin'ireo hoe olona ao anatin'ilay salan-taona afaka miasa. Dia rehefa tapitra zany ny phase-na pré-dividende iny dia mandeha amin'izay ilay phase-na dividende précoce. Dia manomboka eo amin'io zany ilay manomboka ohatra hoe ilay ankizy be da be ananantsika amin'izao zany manomboka miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Dia raha amin'izay moa zany tokony hoe vao manomboka miasa izy mbola tsy hany hoe mety hoe miteraka na ao anaty fianakaviana aloha fa ilay hoe vao mianatra izy zany dia mandeha mitady asa. Dia rehefa tapitra izay dia manomboka indray ilay phase dividende tardive zany izay vao tena hita ilay hoe misitraka an'ilay tombotsoa izay rehetra izay ny firenena miasa sy mandohetra sy mandray anjara ao anatin'ny fiainam-pirenena. Raha ny eto Afrika manokana izao ohatra dia firenena anankiefatra ihany no efa tonga amin'izay dingana izay ny Maroc, Maurice, Seychelles sy ny Tunisie. Dia ny farany zany rehefa phase post dividende izy dia efa manomboka ohatran'ireny firenena mandroso ireny ohatra ny hoe Japon zao ny zareo ny atao hoe ny salan-taona zokonjokony no tena mamaritra ny maranisa anatin'ny mponina. Fa vitsiny ireo atao hoe zaza sy zavatra izay dia manomboka miantitra zany ilay olona ao amin'ilay firenena dia manomboka miena ny famokarana amin'izay satria ilay olona ny asa zany lasa manomboka misotro ronono daholo dia miena ilay andian'olona ao anatin'ny salan-taona iny. Dia raha tsorina zany ilay izy atao sarisary tsotsotra dia ao anatin'io zany hoe ilay tany zaza ao anatin'ny fianakaviana zany no andrefesana an'izay. Rehefa amin'ilay hoe pré-dividende tsika dia mbola sahala na ambonin'ny zaza efatra no anaty tokantrano anankiray. Rehefa amin'ilay hoe dividende précoce dia efa manomboka miena ny anankefatra isa-tokantrano. Dia rehefa amin'ilay dividende tardive dia ireo moa zany firenena mandroso nanaovana an'ilay analyse dia nanomboka tamin'ny taona 5,790 no ambony kely ny 2,3 eo ny tany zaza ao anaty tokantrano anankiray. Dia ny poste dividende ireny firenena tany saiko teny ohatra ny ka Japon sy ny any firenena mandroso zany ny zareo efa latsaky ny 2 isa-tokantrano no zaza zany ao anatin'izay rehetra izay. Dia saritsary manazava an'izay ihany. Dia raha mahakasika ny Afrika manokana, misy zany ny tatitra sy fanadihadiana iny avoakan'ny UNICEF antsoina hoe Génération 2030 2.0. Dia ao anatin'io zany mamaritra ny hoe avy aiza inona daholo ireo fanamby miandry antsika sy Madagasikara raha teo moa zany anatin'ny Afrika dia hita zany ohatra fa ny taham-pahafatesany zaza latsaky ny 5 taona dia efa nienina nanomboka tamin'ny raha hoampitahana zany tamin'ny taona 7,990 zaza ray anatin'ny enina teraka no maty alohan'ny fahatratraran'ny 15 taonany.
Dia amin'izao efa zaza ray anatin'ny 4 tamin'ny atotanisa farany zany tamin'ny 9 mbola betsaka ihany izay fa io zany le ilaina le fanatsarana le ravi-pahasalamana indrindra ho an'ireny sampana fampiterahana reny. Dia hitarak'izay koa eo akaikiny eo hoe eo amin'ny manodidina ny 5 isa amina vehivavy miteraka zany dia ny anankiray no atao hoe any amin'ny tobi-pahasalamana na misy mpitsabo manampy anazy amin'ny fiterahana, fa ny atsasany dia ohatran'ny hoe any an-trano na any amin'ny toerana tsy misy mpitsabo. Dia nisy koa ny lalana andiavana zany hatramin'ny taona 1970 hoe ny isan'ny zaza na afaka sitraka fampianarana dia tombo avy roeny raha ampitahana tamin'ny atotanisa tamin'ny taona 2014 ny amin'ny taona 2014. Dia eo anatrehan'izay anefa dia mbola misy foana ny ireo fanahy zany miandry. Izany hoe raha ny filana zao ohatra amin'ny mpitsabo dia tsika mbola mila olona eo amin'ny 5 tapitrisa mahery eo ho an'ny kontinanta iray manontolo mba ahafahana manatratra ny fenitra ilain'ny OMS zany mahakasika ny fanomezana fitsaboana ho an'ny mponina. Dia raha ho an'ny fampianarana dia mbola misy filana mpampianatra eo amin'ny 9 tapitrisa latsaka eo koa ho an'ny ambaratonga voalohany fotsiny mba ampihenana ny tahan'ny mpampianatra, ny isan'ny mpianatra zany ampitahana amin'ny isan'ny mpampianatra. Ho antsika eto Madagasikara zao dia ny salanisa farany eo amin'ny mpampianatra ray ho ana ankizy 100 eo rehefa tena atao ny fanisana zany, fa eo fanisana amin'ny akabeany fa tsy mijery an'le hoe misy lakilasy sasany fantatra fa misy mpampianatra ray misahana lakilasy 2 na 3 na ankizy 80. Dia mitohy amin'ny lafiny maromaro moa izay zavatra izay fa ny zavatra tena tiako resahana zany misy ny antotanisa farany navoakan'ny mixany UNICEF izay miteny hoe raha ny eto Madagasikara ohatra dia ny atsasa-manila ny ankizy eo anelanelany salan-taona 12 hatramin'ny 13 hatramin'ny 15 taona no tsy nahavita ny fianarana ambaratonga voalohany. Izany hoe raha jerena amin'ny akabeany zany ny isan'ny ankizy eto Madagasikara dia ny ray amin'ireo dia tsy nahatody hatramin'ny taona 15 amin'izao tsika amin'ny resaka izao. Dia misy koa tombana natao ny an'ny PASEC miezaka manombana ny fahafahan'ny ankizy mamaky teny, na io teny frantsay na teny malagasy moa zany satria ireo no teny ofisialy ny firenena malagasy. Dia rehefa natao izay tombana izay zany, tombam-pahalalana zany sy tombam-pahaizana, dia rehefa tena zohina dia 70 ny isan-jaton'ny ankizy ihany no mahavita mamaky teny ara-dalàna na amin'ny teny frantsay zany na amin'ny teny malagasy. Dia eo ihany koa ny ahitana hoe betsaka ireo ankizy zany izay manajanona fianarana eo amin'ny taona amin'ny T1 izay ahitana 30 isan-jato hoe mianatra T1 fotsiny zany izy dia efa tsy miverina intsony mamita ny T2 hatramin'ny T5. Dia ao anatin'iny tatitra hoe génération 2030 iny zany misy an'ireo sosi-kevitra maromaro vitsivitsy fa no tsongaiko manokana eto dia mahakasika an'ilay hoe ilaina ny fanovana ny rafi-panabeazana sy ny fanatsarana n'ireo fahaiza-manao sy ny fomba fanaovana fanofanana arak'asa ao anatin'ny resaka fanabeazana amin'ny akabeany zany. Dia izay no ahafahana manatsara ny fari-pahaizan'ny ankizy ary koa mampifanentana ny fahaizana ratovin'ny ankizy any an-tsekoly amin'ny filana misy eo amin'ny sehatry ny asa avy eo. Dia raha tena zohina zany izy dia tokony hoe hisy ny fanaovana izay fanofanana arak'asa sy fianarana asa izay ho amafisina kokoa. Reto amintsika zao dia ny fianarana zany ny enseignement général zany no tena mibahana, fa tena mbola vitsy ireo ankizy izay tena atao hoe makany amin'ny enseignement technique sy professionnel iny nefa any no tena atao hoe azahoana traikefa sy fianarana asa aingana kokoa
noho ny manao hoe formation initiale. Ary eo koa le hoe vitsy ireo betsaka kokoa zany ireo ankizy tsy hoe mitody fianarana hatramin'ny farany mety handia ambaratonga ambony fianarana ambony amin'ny université fa betsaka ireo olona mialan-daharana eny antsefatsefana eny dia reny olona sy ankizy ireny zany tokony hoe mila bebe kokoa an'izay fanofanana arak'asa zay satria zareo no atao hoe mamonina ny ankabeazan'ny olona zany eto Madagasikara. Dia mila atao koa zany ny fampidirana an'ilay hoe tsy tokony hoe ankizy ihany no mianatra na mandray fiofanana zay, fa tokony hoe na amin'ny salan-taona rehetra amin'ny fiainana zany a, dia tokony hisy foana izay fahafahana miofana zay raha tena ilaina zay anatin'ny fiainany. Izay hoe fampianarana ny fanaovana zay acquisition na compétence zay a, dia eo koa ilay fampandrindrana an'izy amin'ny filana misy eo amin'ny sehatry ny asa. Dia mila koa ny fandaharam-pianarana dia atao mifanentana amin'ny zavatra hisy any farany. Ankehitriny izao tsika miresaka amin'ny ny asa tena atao hoe miroborobo amin'izao a, dia ireny asa mifanentana amin'ny mampiasa internet ireny, resaka développement web, ny resaka programmation sy ny zavatra ohatran'izay. Nefa izay zavatra izay a tsy misy fampianarana mahakasika an'izay mihitsy raha ny fandaharam-pianarana atao any amin'ny enseignement général zany amin'ny enseignement technique, dia tokony hisy zany izay fanavozana amin'izay mba hoe rehefa tonga misehatra ny asa ilay olona dia afaka mahita asa amin'izay misy fa tsy hoe eo indray izy vao mianatra asa izay misy dia lasa misy fotoana zany na mety kivoka izy dia very manao zavatra hafa indray amin'izay. Ary mila mafisina ny fampirisihana ny ankizy zany hiditra amin'ireny domaine atao hoe STEM ireny moa zany fiantsoana anazy, science, technologie, ingénierie sy mathématique. Ary mila ampitomboina koa ny fampianarana zany hoe esprit critique zany ao anatin'ny programme, ny atao hoe souplesse cognitive, intelligence émotionnelle. Ary io tsy vidiana hoe lahy na vavy fa ny rehetra tokony hisitraka an'izay fanatsarana ny fanabeazana izay hatrany. Hatreto angamba aloha dia omeko an'ny hery ny fitenenana amin'ny elabelatra kokoa izy ny tena hoe fahitany an'ilay hoe inona ny politika misy eto amin'ny firenena zany mahakasika an'izay fanabeazana izay sy hanome ireo sosokevitra izay hitany tokony ho ampiarina. Ya, misaotra ny betsaka tsy mihipa. Irasona ny anarako, talim-panahy tanteraka ny ONG Vrary. Ny zavatra resahako eto manokana dia mahakasika ny kilasy. Aingako izany. Ny resahako eto manokana dia mahakasika ny fampianarana ny politique publique na ny politika amin'ny ankapobeny amin'ny tontolon'ny fampianarana. Voalohany indrindra aloha, raha manontany nareo fa maninona ny fampianarana, fa maninona miresaka ny fampianarana tsika, na tsy efa nianatra aman-taonany maro tsika mbola hiverina resaka fampianarana. Satria tsika nahazo ny izay tombony tamin'ny hafa izay, dia azo lazaina hoe tombony manokana ho antsika izay rehefa mahafantatra tsika hoe ny fampianarana no lova tsara indrindra, dia tokony tsika miezaka manaparitaka an'izay hafatra manokana izay. Satria ny fampianarana ihany ohatra eto ny hitako hoe nahafahana nampisandratra olona be tamin'ity tany sy fanjakana maro ity. Ary rehefa manontany nareo hoe inona daholo ny olana misy eto amin'ny firenena, hoe ohatra hoe fa maninona no misy ny embouteillage, dia satria tsy manaja ny code de la route ny olona rehetrarehetra, fa maninona tsy manaja ny code de la route, mety hoe tsy mamaky teny, izay maro be dia be. Fa ny hafaran'ilay zavatra atongavana matetika dia hoe amin'ny tontolon'ny fampianarana daholo no fototry ny zavatra rehetra. Rehefa tsy mahay ny olom-pirenena dia ataoko hoe tsy demokrasia intsony no misy, fa natao hoe idiokrasia ngamba ny misy amin'izay fotoana izay. Izay anisan'ny fampidirana kely tiako hifampizarana aminareo zany mazava-dehibe amin'ny fampianarana, ary be dia be ireo olona niady mba hoe ho zo fototra amin'ny fampianarana, aoka tsy tsika indray no anambany ny fampianarana amin'izay fotoana izay.
Eny ary, izay moa tena hiditra amin'ny resaka zava-dehibentsika. Raha nahatsikaritra nareo, misy ny tantara hoe candidat anankiray izay latsaka filoham-pirenena. Be dia be ny candidat, enina amby telopolo ny candidat tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo. Be dia be ireo candidat ireo samy nanana ny hotolorana izy tamin'izay fotoana izay hoe vidio aho satria izao, vidio aho satria izao, ary misy dia vidio hoe vidio aho satria tsisy. Misy nanao candidat, teny fotsiny hoe vidio fotsiny ahy. Fa nisy candidat anankiray manokana izay izay atao hoe Andriamatoa Andrinirina Rajoelina, nanana ny tetikasa atao anankiray izay izy hoe initiative pour l'émergence de Madagascar. Fantatsika ve izay? Ngamba ny fantatsika daholo izay. Dia nampiavaka azy tamin'izay fotoana izay dia natao hoe velirano. Velirano telo ambin'ny folo. Dia be dia be ireo velirano ireo ary taty aoriana raha ohatra natsikaritra nareo dia nisy ireo fampanantenana hafa izay nivoaka tsy tamin'ny alalan'ny propagande ihany, ny fampielezan-kevitra fa na efa lany ary izy dia mbola nisy fampanantenana hafa. Raha amin'ny hevitra ankapobeny izany, raha amin'ny fahafantaran'ny olom-pirenena tsotra, izany hoe izany politika izany dia ninazy dia hoe ny velirano. Kanefa ny velirano dia karazana hoe azo lazaina hoe vokatra avy amina tetikasa. Tsy mbola io izany ilay azo lazaintsika hoe tetikasa amin'izay ifampiresantsika androany hoe ilay politika. Ilay velirano lazaina eo dia karazana vokatra na hoe produit amin'ilay fanantanterahana an'ilay izy. Rehefa tanteraka soamantsara izany ilay izy dia tanteraka ny velirano iray, roa, telo, hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia rehefa lany ilay candidat ilatsaka filoham-pirenena dia niova ilay IEM, tsy tetikasana candidat intsony ilay izy, fa izay no niova, izay no nivadika politique générale de l'État, izay atolotry ny voalohany indrindra aloha ny prime ministre eo anivon'ny parlemanta. Azontsika daholo aloha izay misy étape maro samihafa izany amin'izay politique publique izay. Dia rehefa tonga indray aty aoriana ny atao hoe vita ny politique générale de l'État, dia misy indray avy eo ny atao hoe plan de mise en œuvre. Dia izay ilay andrasantsika amin'izao fotoana izao hoe PEM ou PEM, plan émergence Madagascar, izay andrasantsika ny voany amin'izao fotoana izao. Zava-misy anefany, raha mahatsikaritra nareo ary raha nisy nanaraka ny zavatra notantaraina hatrany am-piandohana, dia be dia be ny fiovana nisy teo amin'ny IEM. IEM dia mbola nisy an'ilay velirano telo ambin'ny folo izay hitantsika tany amin'ny réseaux sociaux, tany amin'ny tambazotra serasera maro samihafa reny. Raha ny ohatra fotsiny aho izao, ny velirano voalohany dia mahakasika ny fitoniana sy fandriampahalemana atao mbaram-pahameana. Velirano fahaefatra mahakasika ny fampianarana. Velirano fahavalo vehivavy sy tanora antoky ny hoavy. Rehefa nanolotra ny politique générale de l'État na ny politika miankapobean'ny fanjakana, Andriamatoa, prime ministre, dia nisy fiovana tanatin'io PGE io. Inona ilay fiovana? Asa ilay izy na hoe niova na niala, fa ny velirano fahaefatra izay hoe vehivavy sy tanora antoky ny hoavy dia tsy hita, fa nisolo autosuffisance alimentaire. Izay mazany mahazava-dehibe an'ilay accès à l'information, ilay lalàna anankiray izay zava-dehibe izay. Mety hitenareo hoe izany anie mety hoe nampidirina tany amina tetikasa hafa ilay izy, fa mety ao ihany. Diso nefa nareo raha amin'izay fotoana izay satria amiko manokana velirano anankiray mihitsy ilay izy, fa tsy sous-composant. Ankoatran'izay ihany koa, nisy fiovana ihany koa tanatin'ny velirano fahaefatra izay mahakasika ny fampianarana manokana. Raha mahakasika ny fampianarana manokana indray dia tsy niova ny titre an'ilay velirano, fa mbola hoe éducation pour tous ihany ilay izy. Izao. Rehefa jerentsika nefa an'izay, raha tamin'ny ilatsaka filoham-pirenena ny filohan'ny Repoblika, Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izay fotoana izay dia nilaza izy hoe ho ataony maimaim-poana ny fampianarana. Raha tatoato angamba nareo nahita an'ilay misy vitsivitsy taminareo nahita an'ilay
version le PEM mbola mety hoe définitif ilay izy fa version provisoire kanefa raha mahita an'iny nareo dia hiova tanteraka ny rafitra anatin'ilay velirano. Le velirano 4 fanabeazana mendrika omenany rehetra ihany titre global ihany no nijanona teo fa ny ambiny dia niova tanteraka. Manasa anareo hijery an'izay document izay ary irariana mba hivoaka izay PEM izay fa zava-dehibe izay. Ankoatrin'izay ihany koa raha jerentsika ny politique générale de l'État dia nisy ihany koa zavatra hafa koa ny ampy dia tsy tanatin'ny velirano fampanantenana atao tamin'ny fampelezan-kevitra dia tiany izany fa ny rova n'Antananarivo. Iny zany taty aoriana ihany koa iny no ny ampy. Zava-dehibe ny anarahantsika an'izay zavatra izay no mampahaolo-pirenena antsika ary izay no antony iresantsika eto androany aiza ho aiza isika amin'ireny fampanantenana maro samihafa ireny. Raha ny androany manokana dia iresaka nanao safidy manokana ny tenako hoe iresaka manodidina ny hoe gratuité. Izany hoe le satria izay no tena hita hoe mibaribary anisan'ny nataony ministera ny fampianarana tato ho ato. Izay no tena resantsika. Misy lafiny anankitelo no afaka hitondrana ny fampianarana dia voalohany ny accès, ny qualité ary ny resaka gouvernance. Raha namaky ny PSE nareo izay no zava-dehibe anatin'ilay izy amin'izay fotoana izay. Kanefa ny tsy izay ihany dia afaka resahana. Raha hitena hoe izay no eritreretana ho atao aiza ho aiza isika amin'izao fotoana izao, où en sommes-nous actuellement? Raha tia fantatry tsika hoe aiza ho aiza misy ny fampianarana eto Madagasikara dia tsy afaka miteny, tsy afaka mandray ohatra tsika miresaka hoe indicateur hoe taux-na réussite marojefo tahaka ireny fa ny fahafahana amin'ny CEPE satria mazana misy resaka délibération iny ary iny tsy manamarina tanteraka hoe hatraiza ny faripahaizan'ny zanantsika maro samihafa amin'izay fotoana izay. Ka raha jerentsika moa izany raha araka ny tenenin'ny tsy mihipa teo hoe aiza ho aiza ny résultat ny PASEC dia zava-misy dia hoe eo amin'ny 20 isan-jato mahery ny mpianatra malagasy dia tsy manana an'ireo compétence na hoe inona atao hoe compétence fahafahana mamaky teny, fahaizana mamaky teny sy mamaky teny hafa le mamaky sy le hoe mahafantatra ny dikan'ilay teny amin'izay fotoana izay. Asy dia ratsy izay. Raha andeha lalindalina ihany kokoa tsika dia raha mpitahana tamin'ny taona 1997 dia Madagasikara tompoko dia anisan'ny voalohany tamin'ny firenena miteny frantsay tamin'ny Confemène zany tamin'ny fahaizana matematika ary faharoa izy tamin'ny fahaizana teny frantsay. Aiza ho aiza isika tamin'ny taona 2014 io valy tamin'ny manana skorina matematika latsaky ny 20 isan-jato ny mpianatra ary ny fahaizana lecture zany situé en dessous du seuil, donc 40% éprouvent de la difficulté à comprendre les textes de base. Raha manomboka tamin'ny taona 2000 zany dia nidina ny taux de scolarisation. Efa misy eo amin'ny 1,4 million d'enfants io zany mbola mila scolarisena eto Madagasikara. Raha antsika malala nefa fa firitsika amin'izao fotoana izao 25 millions de personnes eto Madagasikara. Izay zany manamarika atao bango-tokana hoe aiza ho aiza ny tena hoe vokatry ny fampianarana eto Madagasikara. Tsy resaka intsony aho mahakasika ny hoe be dia be ireo mpianatry ny anjerimanontolo mavita ny fianarana tsy mahita asa. Lasa izy indray bac +5 nefa izy indray lasa chauffeur ana taxi. Tsy mitena ratsy ilay chauffeur ana taxi fa mbola misy ratsy kokoa noho izany ny asany satria tsy manana ny asany izy. Ary be dia be ireo olona tsy mahavita resaka olana amin'izany hoe employabilité izany tsy mahavita dépasser ny stade ny hoe jeune étudiant foana fa mitady asa mandrakizay. Resaka amin'ny disponibilité na entrant indray nisy fanadihadiana natao ny Banque mondiale tamin'ny fampianarana telo amby 70 sy 700 dia namoaka hoe 7 isan-jato ireo école primaire ireo ihany no manana toilette fonctionnelle.
eny amin'ny 10 isan-jato eny manana fahafahana afaka misotro rano, misy toerana ahafahana misotro rano. 20 isan-jaton'ireo ihany no manana toerana afaka amakiana sy manana tableau noir, ary mpianatra anankiray anatin'ny 10, izany hoe 10 isan-jato ihany no mampiasa manuel de français ou de mathématiques. Raha jery indray tsika aiza ho aiza ny kapasiteany na fahafahan'ireo mpampianatra ireo zanatsika ireo dia tamin'io enquête nataon'ny Banque mondiale ihany dia nahitsika hoe mpampianatra iray anatin'ny mpampianatra 10 no mahafehy 20 isan-jato ny fandaharam-pianarana amin'ny kilasy 8e. Grave zany a. Ary mpampianatra iray tsisy mpampianatra mihitsy no nanana score na hoe valim-panadinana mihoatra ny 20 isan-jato tamin'ny frantsay nampanovana test ihany izany. Ary eny isan-jato ihany no namaly ireo fenitra farany ambany amin'ny matematika, amin'ny kajikajy zany. Ary raha amin'ny frantsay indray rehefa nanontaniana izy hoe afaka mba ahitsiny ve ny diso anatina latsoratra anankiray dia tsisy vakiko ngamba izy. Lorsqu'il leur a été demandé de corriger une lettre contenant 22 fautes de ponctuation, de capitalisation de vos fautes, les enseignants n'ont relevé qu'environ 1,7 fautes en moyenne. Izany hoe anatina faute 10, 20 anatina latsoratra anankiray zany dia tsy nahita fa tsy atao hoe fahadisoana anankiroa farafabetsany izy zany anatin'izay en moyenne. Eritrereto amin'izany no avy omentsika ny zanatsika zany amin'izay fotoan'izay raha tsy mieritreritsika hoe iza amin'izay ary ny tokony hampianatra any zanatsika. Ankoatran'izay, misy ny atao hoe enseignant non fonctionnaire izay constitué 60 isan-jato ny corps professoral moa zany amin'izay fotoan'izay ny mpampianatra maro samihafa. Ary adiniantsika manokana ihany koa ireo dia ireo mpampianatra ireo enseignant non fonctionnaire ireo no tena mameno dia mameno indrindra ny isan'ny mpampianatra eto Madagasikara. Zava-misy zany amin'izay fotoan'izay dia midika hoe tsotra hoe vitsy ireo mpampianatra nivoaka ny ENS tena hoe tsy ampy ireo mpampianatra avoaka ny fanjakana zany. Izay ny antony mahatonga ny hoe PDB ireo maître Fram tsy voatery niofana ary tsy miteny koa hoe tsy mahay ninina daholo ireo maître Fram ireo fa betsaka amin'ireo no tsy mahay ary tokony asiana fandiniana manokana hoe iza ny tokony hampianatra an'ireo zanatsika ireo. Sehatra tsy tokony sangisangiana ireo satria rehefa ireo tsy mahay dia mitatra be izy indray ilay mahay sy milay tsy mahay dia lasa ilay tsy mahay indray no lasa mahay. Asa razonareo no tiako tenenina. Raha jerena manokana satria hoe l'argent c'est le nerf de la guerre. Ny resaka vola foana mazana no fampanontaniana aiza ho aiza isika Madagasikara amin'izany fampiasam-bola izany amin'ny sehatry ny fampianarana. Raha oharina amin'ny firenena tahaka ny Burundi, Ouganda, Malawi, Éthiopie, Comores na Comoras na Rwanda moa zany efa anisan'ny firenena mahafinaritra indrindra dia hitantsika fa dia ambany ny tahan'ny fampiasam-bola amin'ny tontolo fampianarana eto Madagasikara. Ary rehefa nandinika ihany koa tsika dia ny budget ny éducation eto amintsika dia raha PIB dia mahatratra eo amin'ny 2,5 isan-jato eo. Raha eo amin'ny budget général de l'État indray dia mahatratra hatramin'ny tamin'ny 2019 sao dia efa mihoatra ny efa 20% matetika eo foana zany fa raha raisina en valeur réelle ilay izy dia tsy dia mahatratra an'izay loatra ilay izy. Misy fifanarahana convention internationale JOMTM izay namaritra hoe tokony 10 isan-jato ny budget ny PIB no tokony hatokana ho an'ny fampianarana. Misy eto amintsika amin'izao fotoana izao
roa faingo dimy isan-jato raha ny fampitomboana ny teti-bola ho an'ny fampianarana tamin'ny alalan'ilay fandraisana an-tanana ny maître frame sy ny caisse école ireny tafiakatra teo amin'ny 300 teo zany izy amin'ilay fotoana izay. Tohizo akany ny resaka. Rehefa dinihana ihany koa raha mamaky ny loi de finance dia mahita hoe ny fampianarana dia amin'ny filaharana dia deuxième budget amin'ny priorité ny fanjakana. Mety hitentsika zany raha amin'izay fotoana izay tsy hoe mety miteny foana ny olona hoe ka ny fampianarana anie zany laharam-pahamehana tokoa e. Dia nahoana izy lazainareo hoe tsy laharam-pahamehana, tena hoe tsy laharam-pahamehana ilay izy satria solution mbola tsy hoe structurel no entsika namahana an'ilay olana fa vetivety foana nanaovana an'ilay izy. Ary rehefa jerentsika zany zao hoe inona no mampatonga an'ilay budget ny fampianarana goavana be. Voalohany indrindra aloha budget ny ministère de l'éducation nationale no mibahana be voalohany indrindra. Ary rehefa dinihana koa miditra lalinazy ilay budget inona indray mibe koa éducation éducation fondamentale ny primaire foana no BDP. Dia inona ihany koa no tena BDP efa mijery dia ny budget natokana amatsiana ny ireo mpampianatra ireo ny enseignant non fonctionnaire izay rehefa dinihana tamin'ny résultat ny navokany augure dia mpampianatra au niveau maine no mibahana be indrindra eto Madagasikara. Ny résultat izay ny rapport mahakasika ny augure izay dia hoe tsy hoe tsy ampy ny administration ny olona ny fonctionnaire eto Madagasikara tena mbola tsy ampy misy ilay izy amin'izao fotoana izao tokony hitatra vangongo loatra amina tanàn-dehibe ilay izy ka tokony hamparitaka. Izay aloha zavatra tokony fantatra ihany koa. Ka raha jerentsika eto zany zao dia hoe ny eo amin'ny 500 isan-jato ka hatramin'ny 70 isan-jato eo zany ny poids ny enseignant non fonctionnaire anatin'ny budget ny éducation nationale. Izay ny zava-misy. Izay ny zava-misy eto amin'ny firenena reto mahakasika ny fampianarana. Inona nefa no qu'est-ce qui est prévu? Inona no sosokevitra ny fanjakana? Atao hoe politique publique dia tsy resaka hoe PEM, tsy resaka hoe PGE, fa na ny lalàna ihany koa tompoko dia anatin'ny izay natao hoe politique publique izany. Satria ny lalàna mamaritra hoe izao no tokony hisy amin'ny tany sy ny firenena ary tsika état de droit. Voalohany indrindra ny zavatra tokony hisy dia araka ny voatenin'ny 3 sy 4 lalam-panorenana dia hoe misy fahalalana maro samihafa angamba ny hitako manatrika ny conférence secret. Fantany tsara angamba ny hoe inona ny droit et obligation ny fanjakana mahakasika ny fampianarana. Dia voalohany indrindra dia ny hoe tokony ho maimaim-poana ny fampianarana ny fotsiny. Izay iray aloha izay. Inona koa ny ankoatran'izay obligatoire. Ary eo koa mandinika sy misarika ny saintsika manokana hoe ahoana ny fomba hampatonga an'izy obligatoire amin'izay fotoana izay. Fanontaniana apetraka any iny. Misy ihany koa loi d'orientation, loi 2008. Dia misy ny EM, misy ny PGE, misy ny PEM ary misy ny PSE. Ny PSE efa roa taona sy tapany izay ngamba ny vita ny PSE. Fa ny fanontaniana mandina ny PSE hoe ohatra mbola tsy nampiarina ny PSE raha natsikaritra nareo nandritran'izay roa taona izay. Dia fanontaniana koa izay hoe raha mbola tsy vita ny PEM, mbola tsy vita ny PSE, inona zany nampiarina nandritran'izay roa taona sy tapany kely. Fanontaniana mipetraka izay. Mety efa nanatanteraka ihany ny fitondram-panjakana ny atao hoe velirano, fa tsy ampy izay satria ny velirano araka ny teniko tany am-piandohana dia vokatra produit anankiray. Ny atongavana amin'iny raha tsisy ny aktivité maro samihafa ho faritra mazava tsara, ny arahana maritra dia tsy tonga amin'izany tsika. Sosokevitra zany hoe ahoana ny atongavana amin'ny fanantanterahana an'ireo voafaritry ny lalàna sy voafaritry ny anatin'ny politique publique rehetrarehetra roa izay. Tsotra ny misy ny atao hoe PIDESC. Anatin'ny PIDESC tsika dia mamiteny hoe enseignement primaire gratuit. Misy mamaritra mazava tsara ny atao hoe gratuité anatin'ilay PIDESC.
mbola tsy nifaritantsika tanatin'ny lalàna malagasy natao hoe maimaim-poana. Efa mino aho fa ho ampidiry ny fanjakana zay amin'izay fotoana izay fa hisy avant projet de loi mahakasika ny loi d'orientation eto Madagasikara nirarianay dia mba ho tafiditra anatin'izay fanovana izay ny famaritana ny atao hoe gratuité. Dia ny atao hoe gratuité raha ny hevitra manokana dia hoe maimaim-poana tanteraka ny fampianarana hatramin'ny éducation fondamentale, izany hoe hatramin'ny fahasivy ny taona fampianarana. Dia rehefa avy eo arakaraka ny fahefan'ny ampelantanan'ny olom-pirenena dia miova tsikelikely progressif, gratuité progressif. Zay zany nangatahany amin'izay fotoana izay. Tokony ezaka koa tsika hanaja ireo convention maro samihafa. Ny cadre d'action amin'ny ODD 4 zao dia milaza hoe 15% à 20% ny budget national tokony natokana ho an'ny fampianarana. Efatra ka hatramin'ny enina isan-jato dia tokony ho an'ny fampianarana avokoa ny PIB en valeur réelle fa tsy en valeur nominale. Ankoatrin'izay, raha manontany amin'izay resaka gratuité izay dia ohatrinona ary ny vola mety ilaina amin'izay gratuité izay raha nisy ny fanadihadiana manokana nataon'ny CCOC dia nafahanzavana maritra hoe ohatrinona ny vola tokony laniana ho ana ankizy anankiray ahafahana mahatonga amin'izany hoe gratuité izany. Dia en moyenne tokony misy hoe 75 500 ariary par enfant par an. Ary raha ny antotanisa farany anananay tampelantana mety efa misy vaovao fa dia hoe eo amin'ny 3 900 000 élèves io zany recensé entre 2000 pour l'année scolaire 2017-2018. Dia izay no dika hoe 295 milliards d'ariary par an zany tokony natokana ho an'ny fandraisana antanana ny fampidirana an'ireo ankizy ireo. Izay midika hoe tenitsika teo hoe misy 1,4 million d'enfants à scolariser mbola PDP ireo. Raha ny vokatry ny initiative niraisy ny fanjakana teo zany dia tsara nahafahana napiditra nampitombo 20 isan-jato teo eo ny taux d'inscription teo au niveau ny EPP maro samihafa. Izay efa zava-dehibe zay fa ny olana fotsiny rehefa tafiditra ilay ankizy dia ilay maître frame mandray no tsy karama satria tsy tonga ara-potoana ilay vola, mety koa hoe tsy ho ampy ilay izy. Efa arabaina manokana aloha zany aloha ny ezaka nataon'ny fanjakana tamin'izay fotoana izay fa nefa tsy ampy izay fa tokony ho arahana ho ampitomboana hatrany ny enti-manana omena ny tontolon'ny fampianarana. Araka izay misy initiative eran-tany nataon'ny Global Partnership for Education, moa tsy haiko mety fantatra anareo na Partenariat mondial pour l'éducation, izay hoe raise your hand, fund education, atsangano ny tanana fatsy ny fampianarana. PDB zany ny firenena eran-tany manonga tokasaina hoe raha tsy manomboka amin'ny famatsiana ny fampianarana ny zavatra rehetra dia tsy tonga hatrany tsika amin'izay hoe développement rapide et durable. Ary raha ny marina utopique izany teneniko anareo izany satria raha ny tena marina ne pas se voiler la face car le développement ne rime pas avec rapide. Natao hoe développement dia mila mandalo amin'izany hoe arika-rena na croissance. Mila mampitombo ny harena ampelantanantsika amin'izay fotoana izay. Rehefa tsy mitombo ny harena ampelantanantsika dia tsy afaka mizara ireo harena ireo tsika mbola ela be izay. Tsy vita anatin'ny 5 taona izay. Izay hitenantsika hoe tonga amina développement tsika anatin'ny 5 taona dia mpamitaka izy mpandainga. Ka nisosokevitra tonga mpamaranana moa zany izay ny tenako amin'izany hoe inona ahoana ny fomba hamatsiana ny ampamaimaim-poana ny fampianarana. Satria rehefa maimaim-poana ny fampianarana betsaka ny riditra anaty sekoly iova ny fomba fisainantsika. Rehefa andeha koa ny éducation citoyenne eny amin'ny fampianarana reny iova ny offre sy ny demande politique amin'izay fotoana izay satria izay ihany no entina ahafahantsika manova ny zava-dehibe. Dia efa nanome antotanisa teo ohatrinona ny vola ilaina entina matsiana an'izay fampianarana izay gratuité izay. Fa ahafahantsika mamatsy an'izay voalohany indrindra aloha tsy maintsy mandohetra tsika. Angamba lesy ny fa somary mandohetra volany hetra tokoa amin'ity volana marsa sy avril ho avy ity andohetra avokoa tsika koa manasa antsika andohetra mba ahafahan'ny zanantsika misitraka ny fampianarana ho an'ny daholobe. Mila ihany koa nefany
ny fanjakana tsy tsika rehetrarehetra ihany no afaka hoe ny olom-pirenena ihany no tokony andohetra, fa ny fanjakana ihany koa tompoko dia tokony mamaritra ny hoe inona ireo laharam-pahamehana, inona ireo fandaniana tsy tokony ataony. Tsy anjarantsika, tsy anjarako tenako manokana mamaritra hoe inona ilay olo tsy tokony laniana, tsy tokony laniana, fa tokony manao ezaka ny fanjakana zany miezaka manontany ny olom-pirenena mahafantatra hoe inona ny tokony laharam-pahamehana amin'ity firenena ity. Fa raha izaho manokana ny anontanianareo dia fantatrareo ny valiteny fa ny fampianarana hatrany tokony ho laharam-pahamehana. Ankoatr'izay ihany konkoa, rehefa tonga saina ny olona hoe tsy voatery miandry ny fanjakana daholo ny zavatra rehetra tompoko, dia afaka mandroso ihany koa tsika. Dia izay ilay renforcement de la participation citoyenne. Misy ny atao hoe FEFI izay napetraky ny décret anankiray izay, tsy tadidiko ny laharan'ilay décret, fa izay FEFI izay dia misy ny ray aman-dren'ny mpianatra na ianareo koa raha miditra, afaka miditra anatin'ny atao hoe FEFI, sehatra tsy miankina. Io espace de concertation io no ahafahan'ny olom-pirenena manolotra karazana tetikasa, afaka tsy miandry ny fanjakana, afaka mamaty zavatra be dia be. Ary tsy ny fanjakana rery ihany no manana andraikitra amin'ny fampianarana, fa ny fampianarana c'est l'affaire de tout un chacun. Ary ny farany, ankoatran'izay ihany konkoa, dia hoe tsara ilay initiative ilay hoe gratuité, ilay hoe politique de zéro ariary amin'izao fotoana izao. Tena azo terena ny fahafahana fa angamba raha tiatsika hoe handeha lavidavitra koa izy dia tokony ampidiritsika anatin'ny lalàna ny famaritana natao hoe gratuité. Ary tokony efa mampiatra an'izay gratuité izay tokony manontany ny fotony ihany koa ny fanjakana hoe aiza ho aiza no fomba iarahantsika mamaritra an'izay atao hoe gratuité izay, ahafahantsika mampiditra ny zanantsika izay manana ray aman-dreny sahirana, manana izay tsy manana fahafahana mampiditra zanaka mianatra, satria izay amiko no zoafotsy. Ahoana moa fomba ahafahana ankizy anankiray hihoatra ny fiainana raha tsy afaka mianatra? Ka voalohany indrindra aloha avadika éducation fondamentale hatramin'ny 9e année zany ilay ankizy mianatra foana hiantohany fanjakana ny fampianarana. Eo tsika afaka hanana fantenana hoe afaka 5 taona, afaka 10 taona tompoko, dia ho tahaka anao Rwanda Madagasikara. Ary tsy maintsy misy investissement ngeza be amin'ny fampianarana. Tsy ny fampianarana fototra ihany, ny enseignement technique, ny enseignement supérieur dia anisany ihany koa laharam-pahamehana. Ary misy firenena ary ataoko hoe État ny États-Unis izay manana économie velona manodidina ny fampianarana, manao imindram-bola amin'ny banky ny mpianatra mba ahafahana mianatra. Lafo ny fampianarana any kanefa reny zavatra ireny ahafahana mampitorona ny économie. Ka miantso avy atsika rehetrarehetra hoe zany ankehitriny hoe raha te hanova zavatra tsy maintsy any fampianarana aloha voalohany indrindra. Ary farany dia farany, efa nitsidihako teo ihany ilay izy, fa ny asana mpampianatra tompoko dia anisan'ny asa noble indrindra, anisan'ny asa tsara indrindra amin'ny firenena. Ary mahatsiaro eto foana ny fizarana nataon'ireo mpampianatra tamin'izany fotoana izany. Tsy haiko raha nahatsikaritra nareo fa ny mpampianatra ireo tsirairay avy dia misy fotoana rehefa nahafantarana hoe mahafinaritra mpampianatra, dia raha adiny roa ny fotoana nampianarana dia atsasakadiny izy manomboka miresaka ny fiainam-pirenena, mampianatra anareo ny éducation citoyenne. Reny ny mpampianatra hitako hoe nahafinaritra indrindra, mpimasy kely ireny mpampianatra ireny, fa reny ny asan'ireny no anisan'ny ahafahana mampiova ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Ka na mpampianatra tany amin'ny primaire, na mpampianatra tany amin'ny secondaire, na mpampianatra tany amin'ny anjerimanontolo dia mendrika no ampitomboana ny karamany. Ary tsy ny olona rehetrarehetra no tokony afaka mampianatra, fa tokony misy ivana manokana, satria zava-dehibe no amin'ny tontolon'ny fampianarana tokony eritreretina dia izao ny atao relève ny fampianarana eto Madagasikara, izay firy amintsika no voaka amin'ny tontolon'ny anjerimanontolo, firy amintsika no mandeha mieritreritra miofana any amin'ny ENS, any amin'ny toerana maro samihafa, izay ahafahana miofana ho tonga mpampianatra. Tsy tsika rehetrarehetra ireo akory no tonga minisitra daholo, fa tsika ihany koa eto fanentanana ho antsika tanora hoe izao
mba hiverina ny fampianarana, ary mety sosikevitra manokana ny fiverenany service national, service militaire fa ny service national raha afaka mivaloriser ny service national tsika inoako fa afaka manova zavatra. Misy main d'œuvre matory mivoaka avy any amin'ny anjerimanontolo, nefa ny tsy ampy ny tontolo ny fampianarana main d'œuvre qualifiée. Fa olana tsotra, service national, valoriseo ny statut ny mpampianatra, dia vitanareo fa vetivety dia androso Madagasikara. Izay manokana angamba ny mety efa lavalava ihany zay fa raha mbola vela amin'ny teny mbola be dia be ihany fa aleo tapahana hatreto angamba ny fampianarana. Ia, dia misaotra ny herintsika tamin'izay famelabelarana zay dia ngamba ny vohitra mazava tsara ilay fifandraisany eo amin'ilay resakantsika tany am-piandohan'ity famelabelan-kevitra ity hoe misy zany ny dingam-pampandrosoana zany rehefa miresaka an'izay hoe fandrosoana izay tsika. Dia ny dingana voalohany resantsika omaly zany dia manodidina an'izay hoe mahakasika ny maha olona sy ny fahasalamana, izay ahafahana zany hoe ny olona salama sy tomaty toa hoe mana toe-batana toe-tsaina mitombo ara-dalàna ny sainy no afaka andeha hisitraka fianarana hisokatra ny sainy azo andreny fanabeazana rehetrarehetra ireny. Nefa raha hitantsika zany fa eo ilay dingana voalohany izay zany mahakasika an'ireny hoe ataontsika service essentiel, ny resaka rano, fisahana rano fisotro madio, ny fahasalamana sy ny sisa. Dia na dia tonga any amin'ilay dingana faharoa ary izay miopana amin'ilay hoe fampianarana, fanabeazana sy fiariana izay ara, dia mbola maro dia maro dia maro ireo fanamby izay mbola miandry antsika satria eto amin'izao tontolo izao moa tsy misy ny tena hoe manana ny lavorary fa samy miezaka daholo ny firenena rehetrarehetra. Dia mifampiankina nefa ireo zavatra ireo dia izay no antso averinay amin'ny olom-pirenena. Izy io tsy resaka hoe rehefa misy tompon'andraikitra dia afaka mipetraka antsika dia matoritory tsy rarahan'izay zavatra nankinana. Fa ilaina tika no maso ny fomba fandehan'ireny zavatra ireny satria ny vokan'izay zavatra rehetra atao na tsy atao aty androany ity dia iarahantsika mizaka daholo tsy ankanavaka. Dia ngambany izay no azo atao hoe feny fa ireny atotanisa sy hevitra ny zaraina rehetra tanatin'ny famelabelan-kevitra iny dia afaka hitanareo ao anatin'ny tranokala rehefa izy mandidy misy sombintsombiny ny ezahanay navonina tanatin'ilay boky kely iny dia ngambany raha misy fanontaniana dia amenana anareo mpanatrika na fanehoan-kevitra tiana zaraina ny fitenenana. Misy ve tsy misy ve? Dia mamerina fisaorana anareo zany dia misaotra betsaka amin'ny fitenenana. Andriamialisoanena Rindra, sociologue pédagogue. Ny remarque aloha ngamba aloha ny ataoko voalohany, tsy negatif fa positif ilay izy. Betsabetsaka ihany izay ny conférence anatrehako momba ny éducation, fa tena ohatry ny androany vao nahita hoe olona tanora no manao an'ilay izy. Matetika manko rehefa misy famelabelan-kevitra momba fanabeazana dia na io olona efa fotsy volo na io efa sola fa ohatry ny hoe misaotra anareo zany aloha ny tena marina satria izay vao nahita hoe tanora tena hoe nasa niady hevitra namelabelan-kevitra momba ilay fampianarana. Zavatra vitsivitsy ny zavatra saika anontaniako. Eo amin'ilay resaka gratuité, miteny nareo teo hoe tokony tazomina ilay ataontsika hoe politika gratuité an'ilay éducation. Nefa raha ohatra hoe gratuit ilay izy, izany ve tsy vao mainka mampitombo an'ilay budget? Satria be da be zany ny zavatra tokony ho sahan'ny fanjakana ao anatin'ilay izy, asa sahana miteraka fiakaran'ny vola tokony ampiasaina amin'ilay izy. Miteny chiffre nareo hoe 295 milliards d'ariary eo par an. Izay ny tokony hoe vola tokony hoe ao ampiasaina amin'ilay éducation, fa mbola tsy vérité de prix anie zany.
Fa raha tena osy jerena tsikelikely rafitra isaky ny rafitra mihitsy dia mety mbola mihoatra, satria ny mpampianatra mbola bebe ny tsy ampy. Dia tsy haiko diteo zany ny tena niandrasako hoe inona zany ilay maromarotra iraisana entre an'ilay hoe démocratisation an'ilay éducation, hoe atao tsy mandoa vola ilay olona mba ahafahany mianatra, nefa ilay tsy fandraisana anjara an'ilay olona iny mihitsy lasa vesatra ho an'ny fitondram-panjakana. Dia faharoa farany angamba, nisy lalàna ihany no niteneninareo teo fa ozy amiko ilay izy hoe tena efa atao anatin'ilay situation désespéré reny, fa raha ohatra hoe tena haka référence dia amina ny loi 78/040 dia iny jerena. Lycée iray isaky ny ohatrohatr'izay ilay izy, dia hoe université iray isaky ny province. Nefa ilay izy tao anatin'ny 11 taona teo raha ela indrindra, dia efa tsy nisadapta tamin'ilay situation démographique intsony ilay izy. Tiako tenenina amin'izay zany hoe aingana be ilay fitombon'ny mponina. Dia raha hoe fehezina ao anatina décret na ao anaty loi zany ilay ataontsika hoe ilay politique ny éducative en général, tsy ampy izay. Fa tena amiko tena mila mbola miverina manao tery. Ve avy amin'ny mpanatrika? Misaotra na amin'ny fitenenana Yarnel Rakotobenena rako. Anisan'ny par rapport amin'ilay any angamba ny tena tiako resahana ilay obligatoire. Anisan'ny olana eto Madagasikara, indrindrandrindra tsy eto an-drenivohitra fa any amin'ny toerana ambanivohitra ny finafinan'ny ray aman-dreny amin'ny ankizy, mbola anisan'ny hoe mbola tazomitsika po foana ilay hoe arenan'ny zanaka, dia nefa ny ho an'ny fandraisan-dry zareo an'izay ilay hoe ilay arenan'ny zanaka rehefa manomboka mele bebe kely ilay zaza dia arena anampy an-dry zareo zany sakafo sy ny ohatran'izay zany, dia ina mety ho conséquence dia ina mety hoe ho vahaolana afaka hoentina par rapport amin'izay moa ve mifampiankina ve zany ny hoe ny fiakaran'ny niveau de vie an'ny famille tsirairay sy ny hoe fampandehanan'ny ankizy any an-tsekoly. Misaotra anareo amin'izay faneho-kevitra sy fanontaniana izay. Mahakasika an'ilay gratuité aloha, marina mihitsy izay zavatra izay, fa eo ilay ilaina an'ilay hoe ilaina anaovana hevitra ny ilay fanaovana politique publique ireny. Mahatonga antsika miresaka an'ilay gratuité amin'izao fotoana izao satria izy voasoratra anatin'ny lalam-panorenantsika. Dia izany hoe ny zavatra rehetra tokony atao tsy tokony hivoana amin'ny lalam-panorenana, fa rehefa mpanantanterahana an'ilay asa amin'izay zany tsika mahita hoe tsy afaka dekretena ilay izy na anaty lalam-panorenana satria mila fampiasam-bola, marina tokoa izay ny fanabeazana.
Ary raha amiko tsakaka raha hiditra anatin'ny sainy ireo olona nanoratra ny lelam-panotranana ireo tokony nahatonga an'iny gratuité iny angambany dia hoe mba hamparisika sy hampazoto kokoa ny ray aman-dreny andefany izany any an-tsekoly. Dia izao tsika izany mahita fa misy olana ilay izy ary misy mety hoe ilaina foana hoe tsika anie rehefa manao an'ity resaka asa fampandrosoana ity tsy misy ny afaka hideran-tena hoe ity ny lalana anankiray hitondrantsika anazy dia andeha hanaraka an'iny lalana iny izy dia eo ilay ilaina an'ireo atao hoe tompona andraikitra isa-tokony any amin'ny ambaratonga samihafa hijery hoe mety amin'ilay zava-misy ve ny zava-taoko hoe ny rafitra nampirantsika na hoe ny fomba hitantanantsika n'ity sehatra fanabeazana ity dia eo foana ny ilainany hoe zavatra rehetra afaka tsaraina sy afaka amboarina. Rehefa manao areny hoe drafitra sy anareny antsika manana izay fakapanazy hoe atao zany drafitra ohatra nandeha zao PSE 2018-2021 ohatra ny fotoana napetraka natantarana izy. Dia ohatrany hoe any amin'ny 2021 zany tsika vao hipetraka ve rehefa hanao an'ilay tohany indray hoe ahoana ny hanohizana anazy fa eny antenantenany eny tokony misy foana ahafahana manao an'izay fanatsarana izay ary tokony hozaira ny ataoko hoe asan'ireny vomiera mahakasika ny fanabeazana ireny eny amin'ny anteny-miera isa-tokony ohatra mijery an'izay hoe satria zareo matetika hoe avy any fotony izany hoe solomavoaka na ohatran'izay dia mijery hoe mandeha araka ny tokony ho izy ve ilay izy dia mitondra an'izay fanatsarana izay izany eny amin'ny resaka ny tompona andraikitra samihafa ireny. Ho an'ny ilay fanontaniany Arnel atao hoe marina tokoa ilay izy fampiankina ilay fampiankina be ny farim-piainana tokantrano anankiray sy ny fahafahany mandefa ny zanany an-tsekoly. Dia eo ilay tokony ataoko hoe eo ilay hijerena an'izay hoe ahoana ny fepetra raisina mba tsy hoe raha mandefa an'ilay zazany an-tsekoly ve ohatra ny tokantrano anankiray dia lasa manahirana kokoa noho ny hoe matazomina ao an-trano izy. Dia nefa be da be ireo tokantrano manana dia izay angamba anisan'ireny antony mahatonga an'ilay hoe 300 zaza miditra mianatra T1 no tonga dia miala tsy tonga hatrany farany. Dia any ilay ilaina an'ireny any zany ilaina isaintsainana zany hoe ataontsika ahoana ny fampiasana an'ity rafim-panjakana ity sy ny fampiasana ny volam-bahoaka. Dia eo no tokony ahasarim-piaro ny olom-pirenena satria tsy aro voasaina ny tompony andraikitra rehetrarehetra izay ary tsika koa manana fakapana hoe ny fanjakana mahavita ny zavatra rehetra. Fa misy an'ireny ezaka isan-karazany ireny zao ataona fikambanana maromaro vitsivitsy, misy mampianatra an'ireny le zaza eny an'arabe zao ohatra. Misy miezaka manome izy zany raha ifanakonana ilay izy hoe mavesatra ilay budget teny antsika teo hoe 300 millions d'ariary isa-taona. Fa raha tena ifanakonana ilay izy dia tokony any amin'izay no ilaina ireny fiara-miasa amina mpiara-minantoka ireny, fiara-miasa amin'ny vondron'olona eny fotony zany hoe ahoana ny hamora ny fanatanterahana izay rehetra izay. Dia tokony hoe anatin'izay zany tsika mbola mieritreritra angambany hoe inona ilay drafitra mety eto kokoa zany anaovana izay rehetra izay fa ilay hoe fifanakonana iny averiko any amin'ilay dingam-pampandrosoana resahako any am-panombohana foana hoe miainga amin'ny olona ny zavatra rehetra raha anao fampandrosoana aloha. Mila zany ianao mamoaka tontolo anankiray ny teneniko teo hoe salama izy, manana rano fisotro madio izy, ilay olo-dehibe afaka mikarakara ny zanany ara-dalàna ve dia manan-tsaina izy zany hoe mba maniry ny tsaratsara kokoa an'ilay zaza dia hanosika anazy kokoa amin'ny fianarana. Dia ilay zavatra izay no manome karazana ilay cercle vertueux zany hoe raha zaza mianatra andeha normalement hanosika ny zanany hianatra kokoa dia ho tonga lavidavitra kokoa ohatran'izay ilay lasa manonga zany ilay rafim-piainan'ilay vahoaka rehefa mijery ny lavitrezaka itsika. Fa ny amin'izao aloha noho izay hoe misy tsy fetezana isan-karazany eny amin'ny rafitra isan-karazany dia hita fa somary mitotongana amin'ny fiainana raha ampitahana amin'ny fiainan'ny olona teny aloha. Dia izay ny ilaina fanapa-kevitra atao hoe matipaika sy miainga avy any amin'ny zavatra tena misy mba ahafahana manitsy an'izay. Fanampanazavana kely mahakasika an'ilay gratuité. Araka ny teneniko tamin'm-piandohana hoe tsy gratuité ihany angamba no afaka resahana fa miezaka fotsiny hoe amin'ity manokana ity mba hiresaka gratuité fotsiny satria iny angamba no mise en lumière amin'izao fotoana izao. Fa raha ny marina mandray roa ilay izy, ny gratuité sy ny qualité tokony miaraka fa tsy gratuité fotsiny ihany. Dia entiko hamalina ny fanontaniana raha manantatsy dia amin'ny lafiny anankiroa. Lafiny voalohany dia hoe mampahita de droit
ny olana eto Madagasikara dia betsaka ireo lalàna fa ny fampiarana azy dia tsy misy mihitsy. Ary raha mamaky tsika zany, raha tsika mamaky eo zany ny andininy fa 7 sy 8 lalam-panorenana dia mamaritra mazava tsara ny andraikitry ny fanjakana anatin'ny fiainam-pirenena. Dia l'État organise un enseignement public gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Eo zany tsika raha mamaky dia hoe l'État organise un enseignement public. Tsy mamaritra hoe inona le niveau le enseignement eo. Fa rehefa mamaky indray tsika hoe any amin'ny PIDESC, any Pacte international des droits économiques, droits socio-économiques et culturels, dia andray mamaritra hoe enseignement primaire no gratuit. Dia tsy mamorona zany raha miteny hoe raha ampiarina ny lalàna zany, dia zay ny traduction le lalàna en termes budgétaires, tokony structure ny budget zany ny fanjakana raha ampiarina le izy. Zay raha resaka famakiana lalàna no entina hitondrana an'izy, ary nanamboarana an'ity lalàna ity, lalam-panorenana ity, anisan'ny nanamboarana anazy dia misy consultation ngeza be, misy fikaonan-doha ngeza be, mety azoko lazaina ihany hoe misy optimiste ihany angamba aloha le olona nanoratra le constitution. Le caractère obligatoire le fampianarana ihany koa tsy mbola nampiarana, aiza ho aiza ny fampiarana an'izay. Fa misy angle anankiray ihany koa afaka makina ny hoe inona ny mahatonga le izy hoe fampianarana tokony raisin'ny fanjakana. Anatin'ny fonction régalienne angamba ny azo tenenana azy ny fampianarana raha ny tokony izy. Anatin'ny sehatra tokony hidira ny fanjakana manokana ny fampianarana. Misy ihany ny secteur privé izay ho an'ireo olona izay manana ny fahefana, fa raha raisina fotsiny ary anie hoe misy 4 amis anankiray, manana ray aman-dreny sa tsy manana ray aman-dreny, mbola fanontaniana apetraka izay. Ary ireo olona ireo ahoana ny fomba atongavan'ireo any am-pianarana fanontaniana mipetraka izay. Raha saina mandoa droit d'inscription izy, mety hoe vesatra androany izay, fa charge de moins dans 5 ans zay. Ny antony, raha androany hitarika grevy ianona sy ianona sy ianona, dia iza nandeha voalohany? Tsy ireny olona ireny ihany, satria ireny no karamaina andeha hitarika grevy. Iza no karamaina rehefa andeha hanao propagande omena t-shirt? Tsy ireny olona ireny ihany ve? Dia iza no hifidy olona tsy tokony tonga amin'ny fitondrana? Tsy ireny ihany ve? Tsy ireny ihany ve zany finalement tokony hiasantsika mafy? Ary za manokana niasa tamina observatoire fanaraha-maso fifidianana, dia niasa tamina zany hoe sensibilisation éducation électorale, dia natsapa mihitsy tsisy vokany mihitsy ny asa ataonay raha tsy miverina ny fampianarana. Misy mpampianatra anankiray izay Herin-Jatovo Ramiarson, nanao fikarohana manokana izy mahakasika ny hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mivoaka amin'ny fanotrana lalina amin'izao fotoana izao. Dia nanao comparaison izy ny hoe taiza niarikarenantsika tamin'ny 1960, aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao. Dia io nanimba izy, nanao projection takinina ary tsika, fa tsy afaka 20 taona tsika tsy tafavoaka eto amin'ny fanotrana raha tsy manomboka amin'ny éducation. Fa raha amin'ny éducation nefa ny atomboana anazy dia vetivety ihany izay, satria rehefa mitombo ny capacité ny main d'œuvre eto Madagasikara dia vetivetika dia miforona ho azy ny fahafahana mamorona azy. Ary izay koa ny olana, tsika eto Madagasikara nofanina mba ho mpiasan'olona fa tsy hampiasa olona. Io koa zany ilay fanontaniana. Izay no teneniko hoe tsy ny androany manokana be dia be ny afaka resahana amin'ny resaka fampianarana, fa raha te hanova zavatra vetivetika tsika aloha, oveo électoratsika, oveo fomba sainana. Any amin'ny électeur zany ianà no hitodiako voalohany. Any amin'ny électeur, iza ireo électeurs ireo? Mpianatra pour les 9 prochaines années. Éducation fondamentale zany. Raha te hanova zavatra tsika, aza mandraraha mihitsy aloha raha zany mpitondra, dia tsy andraraha mihitsy aloha afa-tsy ny fampianarana. Io no mpaindondra raha. Tsy midika ny hoe zany hoe tena tsy ataony inona ny ampony, fa io no tena andany ny fotoana bebe. Ary izay ny tokony atao raha ny hevitray manokana. Ny secteurs sociaux izay nazavainy tsy mipa teo, misy étape de développement communautaire, rehefa nona ny olona, rehefa marary ny olona, tsy afaka hanao ninino, tsy afaka hamorona azy, tsy afaka hanao vao aloha izay olona izay. Avy eo mandalova ny fampianarana, omeo fahalalana izy, ahafahany misafidy, ahafahany manova zavatra,
dia rehefa vita ireo etapy anankitelo ireo, noana, fahasalamana, fampianarana, eo no tokony heritreritra amin'izay zavatra avy. Fa raha mbola tsy feno ireo telo ireo, miala tsiny tompoko, rava foana no atao. Ary izay natao hoe populisme amiko raha ohatra hoe tsy tena izay ny olana eto mety Madagasikara raha ny hevitray manokana, entina amin'ny izy koa nefa tsy afaka omena atsiny satria raha tena hova zavatra dia tsy maintsy mahazo ny feony daholobe. Iza ilay daholobe? Betsaka ireo olona tsy nianatra. Ahoana ny fomba ahafahany mahazo an'izay? Nareo nefa nianatra. Anjarantsika izany manova an'izay na rehefa mitondra tsy voatery manao zavatra tiany daholobe fa ny mahasoa ny olona. Dia ny mahasoa ny olona raha ny hevitro manokana dia ny fampianarana aloha. Ny be dia be ireo mpitondra afrikana maro samihafa, Félix Sédiké, anisan'izany koa ny Paul Kagame, ireny anisany tonga saina hoe ndao miasa amin'ny resaka thématique éducation. Nisy fanovana goavana tany Brésil nanomboka tamin'ny éducation foana ihany zany. Ireny zany zao natao hoe BRICS. Raha adiadinareo ahoana nahatongavany tamin'ireny? Tsy maintsy mitonga foana hoe fampianarana. Fampianarana. Miala tsiny fa ohatran'ny manao lavage de cerveau, fa za zany amataonany maro ny asa tamin'ny thématique lutte contre la corruption, bonne gouvernance, fa tsisy n'inona vita. Tsy maintsy miverina amin'ny fampianarana tsika ry zalahy. I Arnel. Ao anakay fahitanareo an'ilay sekoly manara-penitra izay ataon'ny filohan'ny Rajoelina amin'izao fotoana izao, ny fidirana amin'izy ireny, le hoe izay ankizy mahay ihany no tafiditra amin'izy ireny. Tsy ahoana fahitanareo mety hoe misy fanavakavahana ve ny par rapport amin'ny gratuité, mety hoe isan-kizy izany manana fahefanana ray aman-dreny hampiditra anazy any amin'ny sekoly tsy miankina nefa noho ny fahatsarandreo sekoly manara-penitra izay ho atao dia izay. Dia ahoana fahitanareo an'izy ireny? Miala tsiny fa ohatran'ny hoe pahay lalàna nefa tsy pahay lalàna. Misy atao hoe principes fondamentaux ny droit à l'éducation et ny non-discrimination. Raha raisina amin'izay angle izay ilay izy, karazana discrimination nefa ny koa discrimination positive ahafahana misy lafiny anakiroa zany afaka andraisana an'izy. Lasa hoe tsy misitraka, tsy afaka misitraka mihitsy izany ilay olona sahirana. Mahatonga anahy amin'ny teny hoe sahirana satria ny faripahaizana ankizy anankiray miankina be dia be amin'ny fahafahana misakafo. Ary misy exemple anankiray ny teny tsy mipa teo hoe rehefa noana ilay ankizy tsy feno ny capacité mentale nentina mianatra. Donc formana discrimination izay raha ohatra amiko manokana satria raha mbola tsy feno, tsy mitovy, tsisy égalité de traitement, dia eo mitovy ny fomba fitantanana ny sekoly maro samihafa, hoe manana mitovy daholo ny sakafo mena, mitovy daholo ny fampianarana, nefa izay mbola tsy mitovy. Ary rehefa andeha hianatra ilay ankizy hoe feno tsara ve ny capacité ny anaovana izay, izay vao miteny hoe misy mitovy ilay chance fanomenan'ilay ankizy ahafahana hiakatra amin'izay hoe sekoly manara-penitra izay. Izay angamba ny afaka tenenina hoe mety izay, fa raha mbola tsy tratra izay dia discriminatoire izany ilay initiative aloha amin'izay. Kanefa azo raisina ihany ny état d'esprit ilay olona nanao an'izay hoe te ampivoaka, ampisy ny fifaninanana eo amin'ny samy ankizy satria mety hoe dia mbola kely ary be dia be ny olona mety hoe manan-kevitra akory amin'izay. Fa tsy maintsy raisina ny lafiny anakiroa hoe inona mahalama tsara sy maharatsy anazy. Dia amin'izay gratuité izay zany mila uniformisena ilay izy, misy standard efa mamaritra hoe izao no tokony atao hoe école manara-penitra fa tsy dia vinsina hoe manara-penitra tahaka n'iny. Fa misy standard, tokony ezahana aloha izany hoe mitanjona raha tokony izy tokony hoe manara-penitra daholo ny sekoly maro samihafa. Ary raha nahatsikaritra areo araka ny tantara dia nianatra tany amin'ny EPP daholo na vazana gasy tamin'izany fotoana izany. Tsisy fanavahana ankehitriny indray rehefa manam-bola dia ny amin'ny American School. Fa misy izany ny qualité ny éducation eto Madagasikara, efa misy ny qualité ny éducation fa tsy au niveau ny secteur public ilay izy. Eo ilay olana izany.
mila manarina ny secteur public fa manino tsika no lasa nihemitra tany amin'ny public efa nandroso tany amin'ny privé eo le fanontaniana zany amin'izay fotoana. Ya, farenantsika eto ngamba aloha ny androany a, dia mankasitraka ny ianareo nanatrika, ianareo nanaraka mivantana atao amin'ny Facebook a, dia araka ny tenena teo a, izay tsy hoe manana ny vahaolana rehetrarehetra, fa ny anay zany fanombohana ny ataony hoe hitaritana ny saina io tsika olom-pirenena. Hoe tenenina hoe raha misy ary reni-javitra isan-karazany ireny, misy ny lalàna tsy miatra, ngamba ny andraikitra aty amintsika olom-pirenena ihany. Dia ny isan'ny vy natadiavina ihany anatin'ilay hetsika ataony ohatran'izao zany mba hoe hozaraina aminareo hoe fahalalana omenareo hoe taritana eny resaka hoe misy an'izao anie, zao anie a, dia tsika indray no miara-mijery hoe inona ary no atao, ary tsika ny miara-tahaka tamberin'andraikitra amin'ireo tompon'andraikitra isan-karazany hoe fa maninona ny tratrana izao, fa maninona ny tratrana izao a, dia iarahana mamaly olana, fa tsy hoe zavatra vitavita ho azy. Dia mankasitraka antsika rehetra, dia anitolakandro iray ny fotoanantsika hiresaka manodidina ny dingana fahatelo. Eo antenenina teo hoe ny maha-olona aloha no dingana voalohany amin'ny dingana fampandrosoana, rehefa vanona daholo ny resaka besoin fondamentaux, ny fahasalamana, ny fahadiovana, ny sakafo a, dia eo ilay dingana faharoa mahakasika ny lafin'ny fanabeazana iny sy ny resaka fiariana, satria fampiankina be dia be ny fanabeazana sy ny mety ho asan'ny olona ny inany a, sy ny fahafahany mamely tena sy mamelona ny fianakaviana. Dia ny dingana fahatelo resantsika ny manodidina ny tontolo iainana sy ny ahoana ny fampaharetana izay rehetra izay, satria rehefa tsy misy koa ny fepetra raisina hampaharitra ny zavatra tsara azo a, dia eo ilay tenena hoe manao retour à la case départ foana tsika, dia lasa miverina hatrany am-boalohany izay, dia eo foana dia mandroso miverina, mandroso miverina. Dia manome fotoana antsika zany anitolakandro a, dia misaotra antsika rehetra.